ho aminareo aniravana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Romanina 5:20. Ahoana moa ny alalana hoe ty olona anankiray tia tena zanak'Andriamanitra marina. Anankiray amin'izany dia ny hoe tarihan'ny fanahy masina ny zanak'Andriamanitra. Jerevy tsara fa misoratra masina Jesosy dia ny batain'ny fanahy masina netiny nakany anefitra. Ao amin'ny Baibolintsika hoe netiny fanahy masina nakany anefitra Jesosy le 70 andro sy 70 alina. Fa raha ny teny fototra dia tena ny bataina mihitsy, afaka mibatanao ny fanahy masina ary afaka manova sy mampiofo anao ho zanak'Andriamanitra ny fanahy masina. Ndao tsika hijery hoe iza moa isika. Samy mba miresaka ary nareo iza moa isika. Iza moa isika zany zao. Dia ilaza ny momba antsika eto zany ndao mba hifosa ny tenantsika isika. Isika dia nitorotoronina tamin'ny ota araka nito amin'ny Romanina 7:7 hatramin'ny 5:20. Torotoronina tamin'ny ota isika, teraka tamin'ny ota. Fa tsarovy ihany koa vatana nasian'Andriamanitra fofinaina mahavelona isika araka ny voalaza amin'ny Genesis 2:2-7. Vatana zany le vovotany lay fotaka moa ny tena marina dia nasian'Andriamanitra fofinaina mahavelona. Fa olombelona misy fetrany ihany koa isika. Ny Salamo 119:50 dia miteny an'izany, misy fetranytsika. Ary raha tsy teny afa-tsy hoe ny olona dia eo 70 taona ka hatramin'ny 20 taona eo ihany, zay moa ny voalaza ny Salamo 119:50. Vitsy ihany zany mihoatra n'izany, misy fetrany sika. Fa izay fetrana anatsika izay dia isika koa fantatritsika tsara, dia manana fanahy isika efokely, manana saintsika, manana fihetseham-po isika, manana vatana. Marina ve zany sa tsy marina? Reo tsika tsangano ny tanan'izay manao hoe tena reo tsika ka, tena reo tsika. Eny ary avy tsika rehetra zany samy manaiky reo tsika. Fa tian'Andriamanitra amboariny tsika, tian'Andriamanitra ho fenony tsika, tian'Andriamanitra mba hiofo tsika. Dia nataon'Andriamanitra ahoana no arian'Andriamanitra tahaka ny endriny. Samy mifampijery ny eo akaikiny hoe ohatran'izao zany ianao raha endrik'Andriamanitra zany ohatran'izao anao. Tanareo hitan'Andriamanitra mety misy teny zao dia miketriny ohatranao ve zao Andriamanitra. Zay mihitsy ilay izy. No arian'Andriamanitra tahaka ny endriny tsika dia tsara Andriamanitra, dia tsara koa isika satria mpanao ny tsara Andriamanitra. Ary hitan'Andriamanitra rehefa nahavitany olona Andriamanitra dia niteny izy ary hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra izany. Isika tsara tarehy fa le tontolo misy atsika koa manahoana tsara koa isika. Aza sahirana tsony zay anao nitarihako ohatrany misy pain manasositra koa ty pandety ty manina koa zao ty manina zao ohatrany saucisse ohatr' zao manina zao. Tian'Andriamanitra ianao, tsara ianao fa tsy ratsy. Ianao tsy mahalala an'Andriamanitra sy mandahan'Andriamanitra no manina no ratsy, fa tsara ianao. Tian'Andriamanitra amin'izany fahatsarany zany. Zay le izy, misy fetrany zany tsika. Fa ao anatin'izay fetra zay dia tsarovy fa ny asan'ny fanahy masina no mamboatra antsika ho zanak'Andriamanitra. Raha mamaky ny asan'ny apôstôly 2:9 tsika dia tena njamy izy hoe fahahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Fahahazo inona? Dia io hery io raha jerena ny teny fototra dynamis dia milaza hoe tanjaka miampy hery. Le tanjaka amin'ny teny frantsay puissance, dia ny hery force, ary miampy anankiray ny energone, ny ergone énergie. Zay zany le tanjaka omen'Andriamanitra anao dia mahatonga anao dynamique zany. Zay zany le izy. Miaraka amin'Andriamanitra anao zany rehefa iasan'ny fanan'Andriamanitra dia lasa zanak'Andriamanitra dynamique. Ny zanak'Andriamanitra zany tsy midororororo zany. Zay le izy. Dia ny zanak'Andriamanitra ihany koa
araka ny hitantsika io dia zao Andriamanitra mihitsy no mananatra azy. Hitantsika ao amin'ny Jaona toko fahaefatra amby folo andininy fahenina amby roapolo zany ho tonga ilay mpananatra. Ary eny amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andininy fahaefatra amby efapolo dia mampiombona ny zanak'Andriamanitra ny fanahy masina. Asan'ny fanahy masina amin'ny zanak'Andriamanitra zany mampiombona, fa ny asan'ny devoly mampisaraka. Zay asan'ny devoly moa zany dia antsoina hoe diabolosy, mpampisaraka ny dikany. Fa ny fanahy masina kosa symbolosy, mampiombona ny dikany. Zany hoe ny alalana ny olona anankiray zany hoe na ny fikambanana anankiray hoe ty ve sany fanahy masina dia miombona izy fa tsy miady, tsy misaraka. Zay zany le izy. Reo zany ny asan'ny fanahy masina amin'ny zanak'Andriamanitra. Fa zao ravako io asan'Andriamanitra amin'ny zanak'Andriamanitra io, ny zanak'Andriamanitra dia tsarovy fa nateraka indray. Nanina hoe zanak'Andriamanitra data anniverseranao iny zany, zany ranahy vony arivo tiana alisoa zany. Fantarareo va zany? Nivoaka tany Akibondrazay alisoa Marta zany tamin'ny 2 Mey 1770 fa maty zany ranahy vony arivo tiana alisoa zany tamin'ny 4 Desambra 1770. Fa tamin'ny 4 Desambra 1770 io, tamin'ny aotraotra 5 ora, azonareo ve zany sasakalo zany dia teraka ranahy vony arivo tiana alisoa dia izy lasa pasterana Atsimo Mahamasina io. Vina zany date d'anniversaire ranahy vony arivo tiana alisoa, tsy le 11 Mey fa le 24 Desambra. Fa le teraka tamin'ny 11 Mey efa dila, efa maty. Dia ahoana ary zany zanak'Andriamanitra nateraka indray zany? Voalohany aloha mandray ny tompo, mandray ny Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny finoana. Dia rehefa mandray ny Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny finoana dia nateraky ny rano sy ny fanahy. Io le antsoina hoe fahateraham-baovao, batisy zany ry havana. Teraky ny rano sy ny fanahy. Io le ady hevitry Nikodemosy sy Jesoa nandritry ny alina ray manontolo. Débat, grand débat. Ahoana ny dirako any amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Ianao radada tsy maintsy ateraka indray ianao tsy hainao vao miditra any. Ahoana koa ny dirako za 570 taona ty hiditra amin'ny lavakorony eny ve asa hiditra amin'ny lavatsofony? Zany ny problema ny dadabe, satria amin'ny fomba fisainana siantifika ny eritreretra, satria olona siantifika Nikodemosy. Dia raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy. Dia rehefa nateraky ny rano sy ny fanahy dia voavonjy ary tsy andavozan'ny ota intsony. Mandray famelan-keloka ianao, anisan'ny fahasoavana isitrahana amin'ny batisa izany. Voalaza ao Galatiana toko 7:5-20. Fa nga izay ihany lasa miaina ny fiainam-baovao ianao, manomboka eo amin'ny fahateraham-baovao zany ianao. Le nanaovana batisa anao dia mitohy ny fiainanao. Iny le fiainam-baovao manomboka le fahateraham-baovao, fahaterahana indray. Dia mandeha dia mandalo ny fahafatesana, toy makany amin'ny fitsanganan'ny tena maty ary dia makany amin'ny fiainana mandrakizay. Zay ny cycle de vie ny kristiana, zay ny cycle de vie ny zanak'Andriamanitra. Dia lasa miaina ny fiainam-baovao ianao araky ny voalazan'ny Jaona voalohany toko 5:1-10. Dia ianao io le zanak'Andriamanitra, le olom-boafidin'Andriamanitra, dia nanaovan'Andriamanitra fanekena hatrany amin'ny fahagola. Hatran'le zanak'Israely anaovany fanekena hoe zaho Andriamanitra reo, ianareo ho oloko. Io le voalaza ao amin'ny Jeremia toko 7:2-20. Dia iny ianao fa mandeha araka ny fanahy. Grand F efa diso le soratra, mandeha araka ny fanahy. Galatiana toko 5:5-20. Mandeha araka ny fanahy dia mandeha amin'ny fitiavana. Zany zanak'Andriamanitra nateraka indray ohatr' zany ny fiainana. Fa ny zanak'Andriamanitra nateraka indray dia no hamasinina sy no hamarinina tamin'ny finoana. Ny finoanao no mahazanak'Andriamanitra anao, ny finoanao no hanamarinan'Andriamanitra anao. Dia soka afaka ny baibolinareo hoe
Romanina toko 5:1 samia manokatra ny baibolina hoe Romanina toko 5:1 hita very avako Romanina toko 5 any akaiky ny Genesis no misy ny Exodus Romanina toko 5:1 ao na ny vakiny ao miaraka nareo ny anaran'ny tompo manao hoe zay fa so ny zanak'Andriamanitra koa le nateraka indray dia mahazo tombony inona ny tombony lasa misitraka ny fitsanganany tena amin'ny maty ianao ve sura fa hitsangana amin'ny maty sura sa tsy sura sura sa tsy sura fa hitsangana amin'ny maty asa dia ho hita eo moa fa rehefa maty vetsy ianao ary tsy mahita akory amin'iny azonareo efa mitsangana ianao voataitra mitsangana zay ny le izy misitraka ny fitsanganana amin'ny maty fa ny farany mandova ny fiainana ndre ohatrina ny vola lohanao inona ny lovanao avy amin'ny babanao omby 3 sa tany 2 hektara sa fa ianao zanak'Andriamanitra dia mandova ny fiainana mandrakizay tsy nandohanao na ariary zany le zava-nisy natokany nateraka ny fiainana ny fanitsym-pivavahana protestanta manko lasa ny opéra tetzel lasa ny teteny Eropa dia nitondra kitapo ngeza be izy dia nandeha amin'ny kristianina rehetra fiangonana katolika moa tamin'izany dia mandeha ary tsa hiato ny volanareo dia tonga ny an-danitra ianareo zany tamin'izany vanim-potoana zany zay ny tsona indulgence tena narakaraka ny vola lohanao zany fa mbola misy zany amin'izao raha ohatra anao ka maty ka tsy nandoha didy tsy tafiditra eo varavarana eo anao tsy tafiditra eo anao fa aloha ny adidy fa miandry eo anao manam-pandony vola voany amin'ny varavara-piangonana zany maika fa ny varavaran'ny lanitra eo zareo fa ny fanitsym-pivavahana protestanta dia milaza mazava hoe mandova ny fiainana mandrakizay tsika maimay Paoly azay nisan'ny fahasoavan'Andriamanitra lehibe omeny antsika ny mahazanak'Andriamanitra avana dia reto 3 toko tsy azo sarahany reto ny voalohany dia ny finoana ny faharoa dia ny fitiavana zay tia jaona voalohany toko 9:7 no naterak'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra ary ny fahatelo mahazanak'Andriamanitra dia natao batisa fanresantsika teo zany io zany tsy misy hoe tsikefijekema zany tsy olana amintsika na zaza natao batisa Pedro Batista na olon-dehibe natao batisa ana batista ary io tsy ny abetsahany rano ny zava-dehibe tadiova ilay batisa ny letika tany anaty rano iny dia batisa ny jaune iny aovenareo fa ny batisa ny Jesosy Kristy tsisy milaza mihitsy misohatra masina hoe akisitritra fa ianazy hoe batisa amin'ny rano nateraky ny rano sy ny fanahy ka io zany tsy ny abetsahany rano ohatra hoe tamin'ireny covid ireny isy nanao sarisary teny zay tany amin'ny Facebook tany tofiriny amin'ny basy rano ohatr' izao le mopera zany tonga dia mitifitra basy rano ohatr' izao izy manao batisa zava-dehibe dia anao vita batisa na kely na lehibe zay zany le izy tsy ny abetsahany rano akory no zava-dehibe io ary izy fa ny zanak'Andriamanitra dia velomin'ny tenin'Andriamanitra manao ahoana hoe ny zanak'Andriamanitra io zany ny fiainany zanak'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra ary io tenin'Andriamanitra io misy karazany misy ny tenin'Andriamanitra enona misy ny tenin'Andriamanitra voasoratra hita maso voasoratra fa ny fanasan'ny tompo koa io mofo sy ny divay io dia tenin'Andriamanitra hita maso dia isika zany raha tena zanak'Andriamanitra velomin'ny tenin'Andriamanitra aina ho an'izay mahazo azy ny tenin'Andriamanitra ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra noho izany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:7 ny zanak'Andriamanitra dia liana amin'ny tenin'Andriamanitra liana amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:2 ary izy ireo dia naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly efa nilatsaka ny fanahy masina zany dia naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakina mofo
ny mpianatra fa ny zanak'Andriamanitra velomin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia mahazo haim-panavy amin'ny tenin'Andriamanitra io averimberitra foana efa mahaprotestanta atsika tsy amin'ny alalan'ny filinina kory no alaina ty am-piangonana fa taddio fa ny atao hoe haim-panahy dia inona ny fiatraikan'ny tenin'Andriamanitra taminao ka nanovanao ary io le voalaza ny soatra masina ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fa fito amby telopolo hoe ary izy ireo dia voatsindrona aona la izy tampony ka rehefa tsy manindrona ny fonao ny tenin'Andriamanitra ka manovanao tsy nahazo haim-panahinao zany fa tsy amin'ny hira zavelalala kory sy ina ny hira tianareo reny tsy misy rehareako reny tena misy haim-panahy mihitsy ny any 8:700 pastera tiana zao tena tia ny hira fa 8:700 sy ny hira 20 dia raha vao mandeha dia tena mahazo haim-panahy mihitsy amin'le hira tsy ariavana tsy amin'ny alalan'ny hira mihitsy ny azahoana haim-panahy na mety mahay miteny keo le pastera Andriamanitra asiny akoatra tena mahazo haim-panahy tsy ariavana tsia fa amin'inona ihany azahoana haim-panahy amin'ny tenin'Andriamanitra zay le izy dia vonina ny aina sy hizara ny tenin'Andriamanitra ny atao hoe zanak'Andriamanitra velon'ny tenin'Andriamanitra na velomin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy fahaly mandray fotsiny fa vonina ny aina sy hizara an'izany tenin'Andriamanitra izany ny zanak'Andriamanitra natao batisa ry havana dia afaka amin'ny fahafatesana ho amin'ny fitsanganana amin'ny maty io zany ny tena tombony atsika manina hoe ny zanak'Andriamanitra natao batisa afaka amin'ny fahafatesana ho amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty dia misy hira katolika zay zay mba iraitsika kely hoe ory zalahy mba irana kely ory mpitendry ao afaka o ndao mba hira tsika dia mitsangana ary tsangana ao ary dia mba miatsika tsara fa zanak'Andriamanitra ndao ary Rakapteka afaka mandisa tsara petra amin'izay enareo zay izay afaka ho dia any aminao atompo zay le tonikira teo io le teneniko foana hoe ny olona natsony ray ny ody any aminy dia ny velona fa tsy ny maty midika an'le nody any amin'ny ray zany mibebaka dia egny nareo mba ody any amin'ny ray daholo ry havana ao dia ho atsony ray ny aninony tsika ao dia resaondray ny namanao hoe ingany ianao mba ho atsony ray ody any aminy re président ray ody any aminy ianao hoe zay sisy maty natsony ray ny ody any aminy zany ola mamy tery dia nidona amin'ny poto ery ve taingina moto mamy toa dia mipoko ary amin'ny any ry natsony ray ny ody any aminy ozy izy aiza koa no natsony ray ny ody any aminy zany aza miteniteny foana ao eny ary ndao ary vaketsika tsoratra masiny ity miaraka mamaky amiko nareo tsy fantatrareo fa na iza na izy isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesoa dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana ko niarana levina tamy batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-ba ovao Romanina toko 4:1-7 sy ny 4 dia inona ary ny antoka mahazanak'Andriamanitra atsika inona ny antoka ao dia zao ho atsika kristianina protestanta tsy vokatry ny ezaka ataotsika ny mahatonga atsika ho zanak'Andriamanitra azapezesta averika tsy vokatry ny ezaka ataotsika ny mahatonga atsika ho zanak'Andriamanitra ka andraisantsika ny fanahy masina sy ny famonjena fa noho ny famindram-pon'Andriamanitra noho ninona hoe Andriamanitra mampitony ny fahatezerana zay dia zanak'Andriamanitra tsika lay Andriamanitra tezitra amintsika fa nanototsika
fa mampitony ny fahatezary aviny zanako ia zao nitata sy nefa manao an'izany anjanany rehefa naditra ny zanany tezitra be iny neny ve fa tezitra be tamina pona sy na sanda efa mba tezitra de rehefa manao hoe avina pona avina sanda ohatra zay koa itata ave zanako ay zay manao an'izany taolona rehetrarehetra zay no ny famindram-po fa tsy no niezaka nataonao akory zao ary ny antoka mahazanak'Andriamanitra dia finoana matanjaka inona hoe mila manana finoana matanjaka mahafindra tendrombohitra finoana matanjaka ao ary rehefa miasa ao anatsika ilay finoana matanjaka dia lasa manaiky iasan'ny fanahy masina isika manaiky an'inona itsika manaiky iasan'ny fanahy masina amaraparanareo ny zanak'Andriamanitra dia miaina ny fiombonana tanareo zao sary zao Jesosy miaraka amin'reto miombona tsara tsara na miaraka mamboatra trano kely milalao miaraka mamaky eo isika ary zay rehetra niny dia ny ray toerana sady ny ombonany avokoa ny fananany rehetra ary namidy ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra arak'izay nylay ny avy io ravany aviany fotom-pisainana komunista saingy nahavony komunista moa nanjary tsy nino an'Andriamanitra izy dia mba mifampizary andeha zao ny fitsangatsangahana amin'ny pentekoste mba mifampizary fa tsy dia faly mihinana fotsiny dia nietsy mihinana henakisoa dia nietsy mihinana hena baolina moa lalokany sapaty nietsy mihinana hena baolina dia mihina trondro nety samy tsepiko ny azy efa mpijerijeri fotsiny ohatra mas tomony fa mba mila maninona mba mifampizara kendeo anao raha fa tsy mizara zay le izy kendeo anao zay le fiombonana ndao ary jerentsika ny vokatry ny fanahy masina io tena haitsika io fa miaraka manony sika ny vokatry ny fanahy masina ny Galatiana 5:22 ho an'ny zanak'Andriamanitra ndao ary fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana fifaliana fiadanana faharom-po famirampana fanaovatsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahonona-po tsy misy lalàna manohitra izany fa zay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny fandriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana ndry zany ny fiainany zanak'Andriamanitra mety sa tsy mety zay fa zao ina ary ny voka-tsy ho azony zanak'Andriamanitra ina mba voka-tsy ho azony zanak'Andriamanitra ny voka-tsy ho azony zanak'Andriamanitra ny voalohany manana fiainana feno izy Jesosy mihitsy eny no niteny Jesosy niteny hoe izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana fa Jesosy tsy niteny hoe izaho ny fahafatesana izaho avy mba nanana fiainana dia fiainana be dia be fa ny faharoa isan'ny voka-tsy ho azontsika avy amin'ny azony zanak'Andriamanitra dia mahazo fitahiana sy fahasoavana nidika ny fitahiana bénédiction cadeau zay nidika cadeau baraka inona tsara hoe dia io le tentsika tandremo hafa baraka zany hoe tandremo miala aminao ny fitahian'Andriamanitra zay ny dikany hoe tandremo hafa baraka ka mahatsara ny hoe nidiram-baraka zany lasa nazo cadeau ianao lasa nazo bénédiction ianao nazo fitahiana ianao ny fitahiana efa nampianariko teto hita maso amin'ny ankapobeny ary ny fahasoavana tsy voatery hita maso fa tsapanao sy iainanao ohatra ny famelan-kely koa zao fahasoavana amen'Andriamanitra atsika izany ny fahatelo miaina ny fiadanana miaina ny fiadanana manina ny fahatelo miaina ny fiadanako no omeko nareo zareo fa miteny an'izany foana ny tompo taorian'ny fitsanganany tamin'ny maty ny fahaefatra misitraka ny fitsanganany tena amin'ny maty efa ndresantsika teo zany ary ny fahadimy farany mandova ny fiainana mandrakizay ndry ny zanak'Andriamanitra dia mandova ny babany manina ny zanak'Andriamanitra fa grave be zay ianao zanaka nateraka nefa ianao tsy mandova mety zanaka nelakelan-trano zany na zanaka pelezana zay le izy fa zanaka maninona ianao zanaka nateraka dia mandova ny babanao mandova ny mamanao zay zany le izy dia mandova ny fiainana
mandrakizay. Dia ity sary ity ry havana no mamarana ny seho atsara esoko miaraka mamaky sika izay mino an' Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra sy tarihany fanahy masina avy reny ray aman-dreo dia ahoana zay soratra masina io manana ny zanaka no manana ny fiainana izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. La vie, mais manana ohatran la vie c'est Jésus. C'est juste. Ny ankoatran'ny Jésus, il n'y a pas de la vie. Juste. Mba manaova la vie e. Ao, mais manao la vie. Ao, samy manao la vie. Man'Andriamanitra irery ny voninahitra ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. No provy tsy azo hitovirana fa manome la vie anao Jesosy. Ho anao izay nanatrika ny fanompom-pavana tamin'ity anio ity, men'Andriamanitra la vie milay anao. Men'Andriamanitra ianao e. Izay no mahasanak'Andriamanitra anao e. Ho aminareo any ny fiadanana. Amen.